ranonay na say tinambatisa awata punika alvari saruta la saruta lana sa dimitesa nefaku satsila vitanaura nunay na saralota muras ni maniriasi simba yetu anyaku tasay tafi di tao tete tika tukua babas tukayi pang titwe tisay tubo bayo ng nawatinat ariarak sanya narang sanwil sumafa ng fausa farambula fultaw ang sotutong sausay tinantinya sakatenya ang barak na di manalas sa tivisa na nirnang tinanambisa na nirnang tinanti sa iba na kastong sakit tinanamnang natin how nanti waterwi nanti tanti nanti tinirayi nanti manokanaw ko san fanaw fultaw ang sotutong saw farepatuga tatiyam naw sa itupo tinanaw tianananga ng so sumapanavos ang sawinaw ban fusan yung larita hirbaw hariarakan tinawa jemansa hafiyamana tuna yan alimasa patas kami sa kita armi dana fatsiam fulat siam nyarena kaumino may punisa harserita mageta yeta sunona teufkisa na ulsafat sulang para tudin sa yatwa insapa na itupa sibang tulang lupa manusay fanfaval sumpanapana niya fanamipangan natin sa nasumpulan misteful maniluelu misteful mapirkirya misteful miya manalan fifatuan at sinseria na watemansa kamatunggan ay hidiwang ni awon sa aksidinari niya awonan sa kapanito katsada awon so hindi fanayin fanayin na nainasang tepo tadi sufka hanatun funayan Jesus hanya natin say na yan hanya natin umas na yan hanya natin pananay lalang yarakan tinaw siya niluwasin kamantif ng pavalmantin na para manotif tayo na sila kupalukas papanamahirin niya na rin panausan harfan sa kanan siya so piururu na niya wanak na rin fampiyan sa kaitintiw Jehova Indro manonyang no takang dia muda ifanan nam tarana kamadita kada yun na yun asal may silas manamalu diyan ang kanatang na kapanang say hanapatap ka na sa tifu kuam ni narang Jesus Christi lay velas mayeri afan Nazareta luampian no ande fasa na ni afmasun Jehova hanturuan Funata
na tandretra. Amen. Andeha filaminam-pahamasonao salama fahenina ampirimpoly. Salamo fahenina ampirimpoly. Raisitsika eo amin'ny fahavalo ary mijana isika eo amin'ny faharoa sisy. Salamo fahenina ampirimpoly ny andiny fahavalo ary mijana isika eo amin'ny faharoa. Rehefa hita ary amin'ny vakoto izao amin'ny anaran'i Jesosy miara-mamaky isika rehetra, misaotra Andriamantsika ary firenena. Arasangady ny feo fiterana azy izay mampitoetra ny fanahintsika amin'ny fiainana ka tsy mamely amintsika bosibosy. Fa efa zapetrana enao Andriamanitra. Efa nanadio anay taraka ny fanadio volafotsy aminy. Efa napitana tamin'ny fahatsy enao. Efa naniseka mavesatra teo am-banana enao. Efa nampateny olona titsaka no manay enao. Na tena marika sy izay fa ntonanay voaka ao amin'ny fahina mantsetsika enao. Amen. Idirantsika Andriamanitra riafana dia ataontsika hira ataony firana fifoasana fahenina ambinifolo. Firana fifoasana fahenina ambinifolo asanapaha hiranao kadrao. Izay namorona izao tontolo izao tamin'ny mpahendrina-peny andininy voalohany ary ny andininy fahatelo. Asandrato avo reny rana ka terao ilay mpanjaka lehibe izay namorona izao tontolo izao tamin'ny mpahendrena be. Esaotra irafiderana saotra atolory azy saotra irafanajana aoka ho an'Andriamanitra ombadera misawa Andriamanitra izy no narisy namelona ary namarary na finaritra izy no mpanoana. Esaotra irafiderana saotra atolory azy saotra irafanajana aoka ho an'Andriamanitra. Indreny fifaliana fonay nomen'Andriamanitra tombony manokana ho tonga eto amin'ity toerana hanovo finoana, hanovo fahalalana ary tombo fanantenana. Izany no atao hoe fifoazana, sakay izany vavaka, sakay izany hira fiterana, sakay izany fahamasinana ary mifady ny ratsy rehetra. Koa ankehitriny Tompo tonga eto amin'izao toerana izao zahay mba te hiavana aminao Andriamanitra ary indrindra mba te hanavao indray ny finoana araka ny nataony mpianatra fony teny amin'ny sambo kely rehefa ny samboaravoara ny alin-drano ary mila ho fefika ny sambo ka ny teny ianao Andriamanitra hoe ry kely finoana mandra-paharoviana ny toerako aminareo. Namaly ny mpianatra hoe mpampianatra o ampitombony finoanay. Tonga eto koa izay mba te hampitombo finoana amin'ny alalan'ny teninao Andriamanitra sy ny fampianarana. Avy hatreo fen'izao fotoana izao Jesosy te hideranao zay satria tena tianay ianao ny tomponay, ianao ny mpanjakanay, ianao no Andriamanitray. Koa ankehitriny ary mba te hanandratra anao zay fa zay tsy mahay mifomba ny lanitra, tsy mbola nahita ny fanaon'ny anjely zay fa ny soratra masina nametraka fampianarana fa mirondrona tahaka ny ranobe, mitalakotrokotroka tahaka ny varatra ary manipo ny satroboninany ka mekoaka ny tany manatsa sy manome voninahitra anao. Zay zanaky ny fifoazana eto amin'ny sany FPVM tsy mbola mahavita an'izany fa no mitsangana ny vitanay, manondrika ny lohanay, manakipo ny masonay dia amin'ny fo madio Tompo no hiteranay ianao ka raisy fa vokatry ny fona rehetra ny manao hoe masina 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 Jehova tompony maro enky ny voninahitra ny tany rehetra. Amen. Mahazo toerana isika rehetra. Ampifaliana ary havana malala no anaterana atrandry ny arahaba
misaotra tompoko. Ompampirarin-tsoa ho amintsika zanaky ny fifoazana rehetra etananandrano, misy moa ny avany amin'ny faritra, misy ny tsy avety fa tonga etontsika. Aninona moa tsika eto androany? Aninona tsika androany? Ianatra tsika. Aninona tsara tsika? Ianatra tsika. Ny loha-hevitra zay nisafidiana manokana mba hifampizarana amin'izao isomany fanavaozana izao dia ny finoany atao hoe fifoazana. Ny finoany fifoazana. Zany no ianarantsika, ifampaherezantsika dia mahakasika an'izany atao hoe tontolony atao hoe fifoazana zany. Dia hojerevantsika ny misy fifoazana efatra ny fandimby teto. Dia avy eo teraka ny fifoazany Dada Randrenatoandro ny ala avany Manolo-Trondry. Nanana fifoazana firy tsika teto Madagasikara moa? Iza ny fifoazana voalohany indrindra? Sotanana dia niaraka tamin'iza ny fifoazany Sotanana? Niaraka tamin'ny Dada Rainsolambo. Rehefa teraka ny fifoazany Dada Rainsolambo, taiza moa ny faritra nisy an'izany? Faritra? Aiza nisy an'izany? Aiza ny Sotanana zany, aiza moa zany? Any amin'ny Fianaratsoa, any Atsimotsimo any misy an'izany. Sora tompoko azafady vedika. Manao ana daholo nareo alohany ary. Tsangatanana daholo. Sora tompoko. Ia, miarabantsika rehetra aloha amin'ny anaran'i Jesosy amin'ity zoma fanavaozana zay atao hoe efa raha ny tokony izy mantsy tokony izy tamin'ny herin'ny sy tamin'ny tapabolana. Fa le tamin'ny tapabolana nisy an'ilay fionamben'ny tanora ray zay. Dia tamin'ny herinandro nisy an'ilay inona moa fanokanana. Dia zay tsy nisy iny. Dia ifonana fa tsy adinona plaza tamin'ny fiangonana teto Tananandrano tamin'ny alahady hoe miverina indray ny zoma fanavaozana sy fampirenana. Miarabantsika rehetrarehetra amin'ny Facebook ihany aloha zany manaraka hatrany ivelany rehetrarehetra any dia miarabantsika atao amin'ny onjapeo radio fiotazantsoa indrindraindrindra ihany koa. Faharoa manarakaraka an'izany dia isaorantsika an'Andriamanitra raha mbola afaka fampaherintsika. Be dia be nareo ny teny hoe le fotoana teny Ambato Miravavy pastera tena foya. Tsy nafahana manontany mihitsy le izy satria atsasakadiny isika ny mpampianatra anankiray na adiny ray. Za moa fa nilaza tamin'ilay olona nge ao amin'ny zoma fanavaozana nge ho adiny 3 ny mpampianatra ray afaka mampianatra tsara afaka manontany tsara. Ka ho anareo rehetrarehetra zay manana fanontaniana na misy zavatra mampanitikitika dia tongava mihitsy manatrika amin'ny vatana dia eto ianareo afaka manontany tsara zay zavatra mampangetaeta anareo. Ezahantsika ireny mpampianatra tsiraray avy teny Ambato Miravavy ireny ho asaina tsiraray avy eto. Hoe izy ilay mpampianatra mahakasika eny inona ny atao hoe Kalan'olo Vazima dia hampianatra eto izy dia mametra-panontaniana ianareo amin'izay malalaka tsara mihitsy ilay izy ao anatin'izay adiny 3 manomboka mirokatra amin'ny 10 ora latsaka eo. Zay ny teminantsika pasteur mirokatra amin'ny 10 ora. Androany dia isaorantsika manokana ny pasteur Stéphane. Metsika tehaka mafy aloha pasteur Iraka Stéphane. Atao mafy moa le tehaka. Dia rehefa elaela tsy miona dia ohatrany hoe somary rerareraka izany ve ny vava dia misy tranotrankala ao anatiny eo ndray. Dia ohatrany tsy miteny. Raha ohatra zao manontany hoe manao na daholo nareo. Mbô zany eva ohatra ny olona tsy hiteny zany efa fifoazana zany mila mahay miresaka tsara zany. Ny vava nge ny tena ifampiresahana miresaka fitoriana amin'ny filazany tsara. Rehefa mba manontany le pasteur hoe azo nareo ve dia sahy mamaly tsy azo na mazava. Zay mihitsy no ilainy. Ny zavatra tena fanirian'ny Dada tamin'ny fotoanandro indrindra hoe tamin'ny heriny androany dia hoe alao mihitsy ny olona antany zay zavatra mampanitikitika anazy. Dia ao anatin'ny fampianaran'ny pasteur rehefa avy zany eo amin'ny adiny 2 eo na adiny 1 sasany mampianatra ny ambiny rehetrarehetra zany tonga dia fanontaniana daholo. Dia mba tombony ho anareo tonga eto zany dia ny fanontanianareo tonga eto aloha zany no raisina voalohany. Vita amin'ny fanontanianareo dia tsongaitsika indreny ato amin'ny Facebook na ny ato amin'ny live fiotazantsoa zany. Afaka mametraka fanontaniana ianareo any an-trano amin'ny alalan'ny 034 51 105 06 no apetrakinareo zay fanontaniana izay. Dia mba tsy hampalava be hoe tsy ho ampy ny fotoanan'ny pasteur dia nini mihitsy tsy ny akanjo zara vao eto mahazo micro zay fa ampidirana fotsiny dia tapitra io resaka io. Dia miezaka mihitsy zany hoe aleo mba omenan'ny pasteur fa izy koa zavatra manana vava tsara mihitsy mety aka mafy izy. Zany. Na kabarina inona angadiny zao lehilahy hitanareo zany ake nijerena fa mahay zavatra rehetra eo amin'ny mampahery azy. Saotra tompoko. Dia manaraka an'izany ity-pamaranana fa sao lava loatra zao zavatra mandeha zao dia enregistreny. Dia misy fotoana mamerina ho anareo any amin'ny faritra rehetrarehetra zany dia afaka maka enregistrement ianareo
manantona anay janareo de enregistrentsika efa ao amin'ny radio efa enregistre daholo zao rehetrarehetra zao tapahana le tsy ilaina rehetrarehetra de enregistrement de azonareo alaina amin'ny flasy rehefa latsinainy ariva sy talata tontolo ny ao amin'ny radio manomboka amin'ny folo de raha mila ianareo mba omia kely ny enregistrement pasteur miakatra eo nareo de maka an'le enregistrement nareo de azonareo alefa any amin'ny faritany any satria misy any tena hoe tsisy mpampianatra ty pasteur raha hatrany lareny sy ny sisy ohatr'izany ny France de io no alefany de io no mampianatra anazy eny ka de mino fa ninina fantahina petraka nareo zany de mitandrina tsara satria enregistré le izy zay misy antony maton'ny teny an'izay mba miezaka tsy manonona anara-piangonana hafa miezaka tsy manonona anaranaran'olona mihitsy ao anatin'le zavatra atao fa tena zao mihitsy ho fantanina malalaka ho an'ny rehetra zay ngamba tsy ho lava resaka tsy ho lava savary tsy ho lava kabary ihany ko safary sy kabary pasteur fa omenanao ny fitenenana fa raha vava tsy maharesy ianao zany fa hitako matsy manana ny ampy ianao noho izany mandrainao tenareo any amin'ny farany ianareo manontany zay tokony ho antaniana ao tsara ve zany ay mba fifoazana manomboka velona zany saotra tomboka miananao avy hatrany ny fitenenana pasteur sotra be dehibe tompoko makasitraka atsika rehetrarehetra eny ary de rehefa avy eo zany zangamba ihany reny ao nary ihany mijeranrefiny ahy zany manala devoly ihany tena kapokako zay fa ity tsy iketiketika any eo sao de mamy mivaky eo iny de tsy manana ny lonany iny ahako zay iresaky tsika natao hoe tontolon'ny fifoazana ny finoan'ny fifoazana tsika moa fiangonana iny tsika re olona fiangonam-pifoazana dia tany Ambato reny tany Sotanana any Ambato reny ny fironan'ny fiangonana sy ny zany atao hoe fifoazana Sotanana niaraka ny tantarain'ny Solambo rehefa tafatsangana ny fifoazana Sotanana de ina nitsangana manaraka azy fifoazana izy nanaraka azy tao fifoazana izy ao zay nkely hoe mianatra miteny de ahitsy raha diso fifoazana izy nanaraka anazy tao fifoazana Karmalaza niaraka tamin'izy nitarika fifoazana Karmalaza niaraka tamin'ny lava izy ny tena anaran'ny lava volavana Germaine inona ny teny filamatra tany Sotanana tamin'izany fotoana izany inona ny tarigetra novo izy ny fifoazana Sotanana mandraky ny andro andry ny didim-pitiavana zay ny didim-pitiavana ny voizin'izy ireo ary no azoma ny filamatry ny asan'ny apôstôly de ny zavatra rehetra de iombonana avokoa ary zany na tonga ny atao hoe didy mananjara hitanareo ny akanjo didy mananjara iny de iny ny malagasy voalohany tamin'izany fotoana izany rehefa nanomboka niala tamin'ny salaky izy de anifindra tamin'ny akanjo atao hoe didy mananjara azonareo zany iny akanjo didy mananjara iny zay hoe mizaitra tonga de toitenan'iny le izy tsy misy didiny be dehibe fa tonga de ohatran'ny robe kely iny na ny lehilahy na ny vehivavy samy nanao didy mananjara ny malagasy rehetra nanao an'izany indrindra ny teto anivitany tao amin'ny faritry Betsileo de nanao an'izany didy mananjara izany ary ny fifoazana Sotanana de tsy nanana afa-tsy anankiray de io no ny kambanana azonareo zany io no ny kambanan'izy ireo de tamin'izany de zay le fananany apôstôly ka rehefa andeha hivoaka ny tanàna izy misy raha andehanany mivoaka de tsoahana iny akanjo iny de ifandimbiasana de apetraka eo iny de atsoahana de lasa ny ray de ifandimbiasana zany hoe ny zavatra rehetra de niombonana tsy misy fahasamihafana fa niombonana tamin'izany fotoana izany de zay la atao hoe didim-pitiavana nitsangana indray neny volavana Germaine natarika ny fifoazana tany Karmalaza de inona indray ny teny filamatra novoizina tamin'izany inona ny voizina tamin'izany fotoana izany ore olona inona ny voizina tao amin'ny andro ny lava ore olona fiainam-bavaka tsy maintsy mivavaka na inona zavatra mitranga de ny voizina foana zany hoe fivavahana tamin'ny nitsangana indray ny fifoazany ny lava de nitsangana indray ny fifoazana iza ny fifoazana Karitsirana izy nitarika fifoazana tany Karitsinanana inona ny anaran'le izy Karitsirana zany tao Karitsirana ve fifoazana izy fifoazany Farimena niaraka tamin'izy Dady Rakoto Zandry Daniel de inona zavatra tena nivoizina tamin'ny andro Dady Daniel Rakoto Zandry Daniel fibebahana tsy maintsy mibebaka ary zay na tonga Daniel Rakoto Zandry vetivety izy tena alain'Andriamanitra
satria ita Daniely Rakotosanry dia tena mpaminany ary izy tsy mba manao dinidinika aminao zany fa rehefa manantona ny dada Daniely Rakotosanry ianao ka na misy zavatra afeninao aza dia borahiny aminao, izao ny zavatra tsy mety nataonao, zao dia avy ny olona rehetra tonga dia nanantona azy daholy, dia lasa tahaka ny Andriamanitra kely ny vavahany izy, dia avy eo dia nalain'Andriamanitra tamin'ny andro ny fahatanorana izy. Rehefa tafatsangana indray ny fifoazan'ny farimena dia nitsangana indray ny fifoazan'iza fifoazan'ny manolotrony, dia ina iza nitarika fifoazan'ny manolotrony? Nendra velon-janahary. Ary rehefa tarika fifoazana tany manolotrony nendra velon-janahary dia ina tarigetra ny voizina tamin'izany fotoana izany? Ny fanetretena dia inona ihany koa? Ny finoana dia inona ihany koa? Mivavaka ho an'ny firenena. Zany zavatra rehetrarehetra izany dia novoizina tany amanolotrony. Avy eo izany fifoazana fadimy farany. Fifoazana iza? Ny fifoazana FPV azadintsika zany fa tantara mipetraka zany. Fifoazany Dada Randrenatoandro, aiza ny toby lehibetsika? Aiza ny toby lehibetsika? Any Andaingo ao no misy ilay hoe toby Dada Randrenatoandro any. Mazava ve tompoko? Inona indray zavatra voizina eto amin'ny fifoazana FPVM? Inona tarigetra voizina Dada Randrenatoandro? Inona zavatra tena takiana? Fibebahana dia inona ihany koa? Fanetretena. Zany ny zavatra tena voizina. Fa amin'izao andro iainantsika izao, mbola mipetraka eto amin'ny fifoazana FPVM ve ny tena atao hoe fibebahana marina? Mbola mipetraka eto amintsika ve ny atao hoe fanetretena? Ho aiza moa ny lalantsika reto zanaky ny fifoazana reto andeha ho aiza tsika e? Ho aiza ny lalanao io? Ho any an-danitra isika. Fa inona fepetra takiana amintsika raha ho any an-danitra isika? Inona zavatra takiana amintsika raha ho any an-danitra isika? Takiana amintsika dia fibebahana. Takiana amintsika koa dia inona? Fanetretena. Inona koa takiana amintsika? Be dia be ny zavatra takiana amintsika ary havana malala. Ary izay indrindra no atongavako eto androandry. Miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy, piomanao. Aiza koa ilay mpikitikitika ty zavatra ty sady menamena sady ilay izy a. Miaraba amin'ny anaran'i Jesosy, piomanao ary fiangonana Rahavavy ny vadiko ary koa artista. Manao pataloha aho izay no tiany vadiko ary anaovana mpamotinana. Ahoana moa zany ilay hoe pataloha montina sy pataloha tsy montina? Hazava eto mazava tsara ny amin'ny fitafy satria efa namela malalaka izy amin'ny finoana FPVM. Misaotra tompoko ho falintsika izay rehefa avy eo. Fa izao ny zavatra ho resantsika dia n'izay tontolo fifoazana izay sy ny finoana. Inona no resantsika? Fifoazana sy ny finoana. Te ampiditra tantara taminareo tantara marina tamin'izany fotoana izany. Anisan'ny nanenjehana ny Dada Randrenatoandro fony tany ambony nisy azy. Dia niditra imbetsaka ny fiangonana tany tamin'izany fotoana izany. Niditra imbetsaka ny fiangonana tao tamin'izany. Fa ny marary rehetra dia miazakazaka mandeha makao Andravoahangy daholo, miazakazaka. Nitsanga nyity dokotera anankiray ary tezitra taminazy satria ilay ikatona mihitsy ilay cabinet médical satria manino? Ny marary rehetra dia lasa tsisy mandeha makao aminazy fa lasa miazakazaka mandeha makany am-piangonana. Ary zay rehetra nivavahana, zay rehetra nanaovana asan'Andriamanitra dia manino? Sitrana. Fa ianao tonga eto androany efa mahatsiaro sitrana sa mbola tsy sitrana? Mbola tsy sitrana mbola tsy sitrana. Satria manino tsika ny sitrana mihitsy? Satria ianao tsy mino, satria ianao tsy miaina amin'ilay tena mahafifoazana, satria ianao efa aroarona ilay mahafifoazana anao. Ary izay mihitsy no hitomako anao androany hoe andao tena hiverina ny andoharano. Andeha itsika hijery fahagagana lehibe izay nataon'ny mpanompon'Andriamanitra tamin'izany fotoana izany ny asan'ny apôstôly. Asan'ny apôstôly toko 7 no vakitsika. Asan'ny apôstôly toko 7 dia ny andininy voalohany ary mijanona eo amin'ny andininy 9. Asan'ny apôstôly toko 7 andininy voalohany
ary mijanona eo amin'ny andininy fahavalo. Zany asan'ny apôstôly zany testamenta vaovao ny misy azy ao aorianany filazantsara ny Jesosy Kristy tompo araka ny jaona. Asan'ny apôstôly toko fahatelo andiny voalohany hatramin'ny fahavalo. Vakiko amin'ny anaran'i Jesosy, nareo kosa hanaraka ny teny amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: ary Petera sy Jaona niakatra ao any an-kianjan'ny tempoly tamin'ny ora fahasivy fitaom-pivavahana. Ary nisy nitondra lehilahy malemy tongotra tany an-kibon-dreniny, izay napetrana isan'andro teo alohan'ny vavahadin'ny tempoly ilay atao hoe Itsara Endrika, mba hangataka fiatrana amin'izay miditra teo an-kianjan'ny tempoly. Ary noho nahitany Petera sy Jaona efa hiditra eo an-kianjan'ny tempoly izy, dia nangataka mba homena fiatrana. Ary Petera sy Jaona nibanjina azy ka nanao hoe: mijery anay. Dia nibanjina azy reo lahy tsara izy fa nanantena hahazo zavatra taminy. Fa hoy Petera: tsy manana volafotsy na volamena aho, fa izay ananako no omeko anao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta, mitsangatsangana. Ary dia niraisiny tamin'ny tany nakavana ny raha lehilahy ka natsangany. Dia natanjaka niaraka tamin'izay ny tongony sy ny kitrokeliny, ary niatsambontsambotra izy ka nijoro. Dia nitsangatsangana ary niara-niditra taminy eo an-kianjan'ny tempoly, nitsangatsangana sy niatsambontsambotra sady nideran'Andriamanitra. Amen. Ray masonao ny teninao ny fahamarinana. Amen. Tamin'izany fotoana izany dia nisy lehilahy anankiray hony malemy. Rehefa malemy io lehilahy io satria araka ny kolotsaina jiosy, dia ny jiosy manana an'izao kolotsaina izao hoe raha ohatra ka misy zaza teraka malformation avy any an-kibon-dreniny, dia rehefa tonga eo amin'ny 17 taonany miakatra zany dia manana fahefana ny ray aman-dreny mianary azy, satria matoy ianao teraka misy fahasembanana avy any an-kibon-dreny dia olom-boozina ianao zay, ka mba hafahana miala amin'ny ozina io dia esorina lavitra an'izy ireo io zaza sembana io. Be dia be tahaka ilay teraka jamba koa zao dia nariny teny an-dalana fa ny Jesosy ny nandray azy. Ty lehilahy ty koa dia naterina teo amin'ny vavahadin'ny tempoly, ohatrany hoe etsy amin'ny tsy vavahady mpiangonantsika io zany dia napetrany teo ilay lehilahy atao hoe Itsara Endrika ny anaran'ny vavahady io. Ary rehefa nijoro teo io lehilahy io dia malemy moa izy ny tapany ambany dia mangataka, satria amin'ny mahamalemy azy dia tsy afaka hiasa izy, tsy afaka andeha hikarama izy. Dia inona ny zavatra nataon'ity lehilahy ty araka ny soratra masina? Mangataka. Azanareo zany? Mangataka izy mba ahafahany mivelona. Dia rehefa napetraka teo izy, satria ny olona miditra am-piangonana, inona moa filazan'ireny olona mandeha aty am-piangonana ireny, inona ny fiantso an'ireny? Ataovy mafy tsara, inona ny fiantson'ny olona mankaty am-piangonana? Mpivavaka. Inona ny mpanaradian'i Kristy? Kristianina. Ny olona mankaty am-piangonana zany dia inona? Kristianina. Nakaty am-piangonana antsika androany satria kristianina. Dia napetraka teo amin'ny varavaran'ny tempoly teo, satria ny kristianina dia nampianarin'Andriamanitra manao hoe izay rehetra nataonareo tamin'ireny madinika ireny no maninona? Nataonareo tamiko koa. Dia hainy zany satria fampianaran'i Jesosy zany hoe mba homeo ny madinika jereo ny olona malahelo. Dia napetra ny ray aman-dreny teo izy, satria ireo kristianina ireo raha tena kristianina marina izy dia olona tia mizara, olona manana fo antitra, olona mangorak'olona. Zany no atao hoe kristianina. Aika tamin'izany fotoana zany dia efa nisy ny politika, azonareo zany, satria mieritreritra izy hoe reto fifoazana reto dia olona tia mizara ka aleo mba hany mangataka. Fa nangataka teo izy fa tsy fantatra aloha izay nandalo na nanome na tsy nanome, fa ny voasoratra dia tonga teo amin'ny torniza le izy Petera sy Jaona. Fa rehefa nandalo izy Petera sy Jaona tamin'izany fotoana izany dia mba nijery amin'ny Petera sy Jaona izy dia mibanjina azy, dia nangataka taminy. Fa inona navaliny Petera sy Jaona tamin'ity lehilahy malemy ity? Tsy manana volafotsy volamena omenanao zay, fa inona no omenay ozy? Izay anananay no omenay. Fa tahaka an'izany ny fijerin'Andriamanitra ry havana malala.
Ny fijerin'Andriamanitra dia mahita ny ao am-potsy miloka, mahita ny anatin'ny tokantranonao, mahita ny eo amin'ny fiainanao, mahita ny alahelo sy ny ranomaso, ary Andriamanitra dia tsy azontsika anafenana na dia lalina indrindra ary mazava ny ambaran'ny apôstôly Petera sy ny apôstôly Jaona fa ny etaeta lalina tao anatin'ity lehilahy ity dia mitovy lenta amin'ny fiandrandrana volafotsy sy volamena. Zany hoe nanantena zavatra ngeda be mihitsy. Azonareo zany ngeda be ohatr'izany poziko zany mihitsy. Ohatr'izany ny zavatra andrandray satria fantany fa apôstôly reo olona reo mahay manao fahagagana. Azonareo le izy satria tamin'ny mpianatra Jesosy ange dia navita fahagagana re navita nanangana ny maty. Tena tendrombohitra izy any tsy nalala hoe mofo 5 sy azan-drano 2 na voky olona tsyomby 5,000. Zany ny zavatra vitan'ny mpianatra niaraka tamin'ny tompo. Maika dia ozy izy ty lehilahy ty ohatra ny azoko sara-tsaina hoe reny ny mandalo fa androany ty vao tena zavatra. Hoe ahoana tsara? Androany ty vao tena zavatra ohatr'izay mihitsy e. Raha iraka ny mandalo eto hitovy amin'ny fandraisantsika amin'ny dada sa tsy mitovy? Tsy mitovy mihitsy hafa mihitsy zany hoe dada ny mandalo no hoe iny paster Stéphane na mandalo, samy hafa mihitsy zany. Azonareo zany samy hafa. Raha mandalo eto ny filoham-pirenena ka mandalo ny sefim-pokotany, iza ny azaka zanareo ka miantso izy hoe avy manatona dia aiza be mpanantona. Filoham-pirenena inona moa zany ny andra ndraiky any amin'ity fa alelo ato fa niaty tonga dia erofo niatsy mbola baibla kely niatsy e. Azonareo fa dia le tantara zany ny fomba fisaina ty mpangataka ity dia nivakin'ny apôstôly fotsiny le izy hoe tsy manana volafotsy sy volamena. Ianao koa tonga eto androany dia mety mieritrerina hoe androany ty vao tena zavatra fa tsy misy na inona omena fa izay anana ny ray aman-dreny nozaraina. Dia ozy izy Petera hoe mijery anay dia ozy izy le verse eo ambanimbany eo dia nijery azy tokoa izy satria nanantena azy zavatra taminy. Azonareo aika itsika fifoazany tonokondra indray mba diso fanantenana ihany mba neritreritra hoe reny ray aman-dreny renge ka zao ny toetrany aika izy hitako tery ananina tery zao ny fombany. Azonareo ka itsika dia tadio tsara zany fa misy fotoana maninona mety diso fanantenana ary ny lalina hitondran'Andriamanitra zany fifoazana izany dia tsy lay zavatra mirafitra ao anatin'ny sainao. Zany no atao hoe fifoazana tsy mibaiko an'Andriamanitra fa izay hibaiko n'Andriamanitra azy no tanterahiny ary ny atao hoe fanetretena. Raha izaho manokana ny mamaritra ny atao hoe fanetretena dia fanafoanana ny sitrapon'ity nofo ity fa fampiarana ny sitrapon'Andriamanitra. Azonareo zany tsy izay mety amiko intsony no atao fa izay mety amin'iza izay mety amin'i Jesosy. Raha ny mety amiko amin'izao fotoana izao dia lasa mandeha amin'ny adroatiko izay malalaka fa ao amin'i Jesosy dia ina zavatra mitranga tsy maintsy mandeha ianao mianatra ndana manovo hery. Azonareo efa andeha le tantara fa rehefa nanantony amin'izay Petera sy Jaona dia rehefa nijereny fa mahafinaritra io Andriamanitra io. Na dia diso fanantenana azy ty lehilahy ty na dia zavatra hafa atao anatin'ny lohany mbola tsy nafon'Andriamanitra izy ry havany. Azonareo zany mbola tsy nafon'Andriamanitra. Tahaka an'izany koa tsika tonga eto amin'ity toerany androany mety misy zavatra masaka ao anatin'ny lohanao fa tsy mbola fon'Andriamanitra ianao na dia mieritreritra aza hoe diso lalana fa misy zavatra omanin'Andriamanitra. Ary ny zava-dehibe tamin'ity tantara ity dia izao le hain-dehibe mihitsy satria rehefa nijerena ny tena nahavoan'ity lehilahy malemy ity dia tao amin'io kitro kely io. Fa izao aika rehefa nijereko ny famaritana dia izao ny hoe inona ny tena asan'izany atao hoe kitro kely zany. Fa io kitro kely io ka izany dia izao hoe io no mitondra ny lanja ny vatana rehefa mijorontsika. Io kitro kely io koa dia mampifandanja ny vatana mba tsy enjery. Ary io kitro kely io koa dia miaro ny dona rehefa mandeha na mitsambikina. Zany hoe kitro kely io zany dia mijouer rôle ngezabe mihitsiny. Ohatra zany ianao andeha hitsambikina dia misy zavatra miasa be dehibe mihitsiny ao amin'ny kitro kely io mba hahatonga anao azo repère tsara hoe eto no mitombe ohatran'izao dia efa voakady zany milamina tsy menjery. Fa tany amin'ny hain-dehibe ry havana noho ny kitiany devoly. Moa avatsy zany ny fiainantsika fivoazana. Sisy le mpimanatokana Jesosy olom-bovonjy azao. Raha mba ety azao no alainao Andriamanitra azo antoka ny fiainana mandrakizay. Sa tsy zany daholo natao rehefa le voavy tokanana iny e.
Tena mahatsiaro hoe olona afaka zany, mahatsiaro nirany amafy hoe mikompamosoara ny olom-bavonjy, tsy misy fahotana mihitsy fa o Jesosy. Efa nafahany ianao zao dia mandehana manafaky ny afaka ho foato aizy. Mba avonjeo koa ny afy, aza de titeny ianao, fa mba mitary olona mba ho tonga tahaka anao, dia zany mahatonga anao tsy mba tratra ny aksidao avy tokanana. Fa mody tsara ny tokantrano dia manomboka mampianatra amin'izay dia mafanafana fo kely eraky ny tanàna, zay rehetra hitanao dia roanao devoly daholo, na inona tonga dia dodena amin'ny anaran'i Jesosy, na inona dia miala amin'ny anaran'i Jesosy fotsiny rangahy, dridrangilo, tsisy direction, tsisy point, tsisy virgule fa dia miala. Zany satria maninona? Mafana fo. Sady zany kosa aloha le natao e. Izy aloha na tsy rehefa nanao an'izany, zany efa nanao an'izany. Ary za sy Razafy Bertina rehefa tahafaraka, misy levona mihitsy eo tsy mba misy alaharo aloha ary za fa dia zao hoe misy devoly ianao zay. Mila miala ny devolinao androany, na ho inona, na ho faly izy na tsy faly dia mila miala ny devolinao. Kidraina. Zay ihany. Ka tsisika. Matoa ny olona anankiray mijaly dia inona moa ny aton'ilay fijaliana e? Voafatitra Satana. Mbola hidirantsika zany. Ka izay natonga ny Petera sy Jona. Petera sy Jona nge mahay manao fahagagana e. Izy ary olona mandeha manjono. Dia rehefa nandeha nanjono izy dia misy vola ao anatin'ny vavany trondro. Ianao ve mahay an'izany? Hainao ve zany sa tsy hainao? Tsy mahay an'izany hoe za mpivatra atodity hoe Andriamanitra za be finoana, ndeha kapohako ty atodity amin'izay mba misy vola ato. Andriamanitra tapitra vaky ny atody arivo fa tsy nisy naray azy. Tsy haitsika zany. Azonareo zany? Tsy haitsika zany. Ary zay natonga ty lehilahy ty nendrandra zavatra. Fa izao ry havana malala, Andriamanitra dia mahafantatra ny tokony hidirana eo amin'ny fiainanao. Soraty anaty kahianareo zany. Andriamanitra dia mahafantatra ny tokony hidirana eo amin'ny fiainanao. Ary zay ny tsy mahapety ny fiainatsika mitaritarim-pona, miteniteny fahatany, tahaka ny jaintilisa eny amin'izao tontolo izao hoe inona kiny hidirana. Tena hidiran'Andriamanitra tsehatra ny fiainanao ry zanaky ny fifoazana. Fa raha tsy tafiditra eo amin'ny fiainanao Jesosy dia tsy misy zavatra mandeha amin'ny laoniny. Azonareo zany? Fa tena hidiran'Andriamanitra tsehatra. Ka manomboka ity andro ity dia aza miteny zany hoe inona kiny hidirana. Tena misy hidiran'Andriamanitra. Na endry ianao na maditra dia tena hidiran'Andriamanitra tsehatra ny fiainana. Fa ity lehilahy ity dia nieritreritra fa azo mofo azo ohatra ilay tena tendrombohitra dia mba omeny mofo ray sobika aho. Dia iny tsy lany mandavataona. Satria misy fahagagan'ny apôstôly. Fa tsy zany. Fa nidiran'Andriamanitra dia taiza tao amin'ilay kitro kely malemby, tao amin'ilay zavatra mila miasa mihitsy. Zany ny zavatra hidiran'Andriamanitra. Tahaka an'izany koa ianao raha tonga eto amin'ity toeranyity androany. Aza mieritreritra ianao hoe pastera, ny aso ny tena problemiko a, za so mibabitrosa. Ny aso ny tena problemiko pastera, izaho manana zanaka maditra. Ny aso pastera tena problemako a, izaho ty ohatrany hoe rehefa ty am-piangonana dia manam-pikasana zany hoe tena te hivavaka zany. Fa vao tonga ny an-trano dia nitorimaso lava reny tsy hitantsony hoe makaiza na makaiza. Dia inona na devoly roana amin'izany ry pastera? Zany ny zavatra miasa ao anatin'ny lohanao ao. Sa tsy zany daholo e? Misy fotoantsika nge rehefa mahay fampianarana ohatran'izao, fa rehefa tonga ohatrany hoe anaty tomobilany dia mametsovetso ira fiderana, misy fanamanainganao zany hoe vao tonga ny an-trano anay dia tsy tabataba amin'ny vadiko iny fa mba andeha ho tambatambazako izy, mba ataoko hoe aveky malala isoroko ny volo fotsinao a. Zany ny fampianarana tany hoe fivoazana manana fahendrena, te alempaika mihitsy ahy tao anatrihanao, tena ataoko daholo izay mety aminao. Andray vao nivoa fotsiny ilay karetsaka ilay vavahady. Totrany hoe neditry Lucifer sy Beelzeboba. Azonareo ilay izy. Ohatrany tonga dia ilay Lucifer sy Beelzeboba, ohatrany tonga dia mivovotsy lery za fotsiny zao, lasa menomenina fotsiny zao. Jesosy afa inona ihany ary, sao dia mba misy ody ary atao amin'ity trano ity ka, sao dia mba zao ary ato ka. Azonareo ilay izy. Le finoana tsy tafapetraka. Lay Jesosy tsy tena tafiditra. Ary zay le tian'Andriamanitra tongavana hoe misy vona fafy ane ry havane. Tena fafy teny amin'ny arabe dia nosen'ny olona fotsiny. Mbola tahaka an'izany koa ilay vona fafy tany anaty tsilo. Nitsimoka ihany fa tsy afaka ny tompo satria voagejany izao fiainana izao. Vona fafy teny ambony vatolampy nitrembona ihany kanefa malazo satria tsy lalipaka ny fakany.
azonareo zany ka raha tonga eto dia mangata amin' Jesosy hoe tompo a mba tena olay tany tsara mba miady ho an'Andriamanitra. Fa ny zavatra nozarain'ny apôstôly dia tiako hidirana amintsika le hoe amin'ny anaran'i Jesosy Kristy lay velona sy mahery avy any Nazareta mitsangatsangana ianao. Dia niaraka tamin'izay dia naninona nitsangana ilay marary. Tadidiko tamin'izany fotoana izany Dadatoro Isarabe. Iza mba tsangana ny tanana izay mahafantatra Dadatoro Isarabe. Zany Dadatoro Isarabe zany enja zany a. Zany a ny voalohany dia avy eo nitsangana eny Razafy Bertina. Dadatoro Isarabe mpanala ny devolo toka sy ny tsigara. Fa ny devolo toka sy ny devolo tsigara zay tsy afaka Dadatoro Isarabe dia efa zavatra efa tsy fantatro tsony aloha. Indrindra moa fa hoe ianao rery ny tratra ny eny Faravohitra. Ay! Fa misaotra an'Andriamanitra fa ianao rery ny tonga eto androany. Zany nataony. Alainy le rano ray sio iny. Vavaka ianao zao. Fa tena mikikika mafy fa anatin'ny lavakoronao sy ny vavanao sofinao rehetrarehetriny ny rany Kristy dia tena mikoriny ary tena misy fanenenana lalina mihitsy hoe tsy sotro toka tsony a Jesosy a tsy fokasigara tsony a fa tena tonga dia jamba tanteraka mihitsy fa be dia be ny joro vavolombelona tamin'izany fotoana izany. Riavana malala inona ny zavatra tsy ampy eo amin'ny fiainanao. Samy mamaly any eritreritra any azy zao ny zavatra tsy ampy amiko. Fa za te hampianatra anao hoe miverena any Andoharano amin'ilay tena mafifoazana antsika riavana malala dia ny fanafody tsara indrindra dia ny fanananao an'i Jesosy Kristy lay velona sy mahery avy any Nazareta. Fa raha manana an' Jesosy Kristy lay velona sy mahery avy any Nazareta ianao dia tsy miazakazaka, tsy very fotoana, tsy lany andro mandeha mizara ny problemanao sy ny olanao. Fa izao tsika ny olantsika fifoazana amin'izao taonjato faraika amby roapolo zao dia fifoazana tsy mahatoko tena, soraty anaty kahie anao, mila toerina ny fifoazana tsy mahatoko tena. Lasa mieritreritra fa tsy miteny amiko intsony zao Jesosy zao. Lasa mieritreritra fa raha anona ihany ny tena natsoina Andriamanitra. Fa za lasa ohatrany hoe ambokambona mpiandry sisa. Za lasa tao ohatrany hoe tsaikatsaikana mpiandry sisa. Ohatra le mamaky baly reny dia tony lohany a, dia tony ny atonontoniny a, dia tony tsaika ny tony. Fa ny mpiandry zay ny vidin'Andriamanitra manomboka eo amin'ny iraka mandra-pahatonga anao eo amin'ny mpiandry dia mitovy daholo ireo anatrehan'Andriamanitra. Manino ireo ray aman-dreny rehetrarehetra ireo? Mitovy daholo eo anatrehan'Andriamanitra. Fa ny zavatra mampiazakazaka antsika fifoazana ankehitriny dia le mba te hisongadina, le mba te hiavaka amin'ny vahoaka, le te ho lasa clientèle, le te ho lasa vedety dia manangona kily. Tsy fifoazana ny manao an'izany. Tsy fifoazana ny mandeha miazakazaka hoe ei vonjeo aho. Ny anaranao dia rakoto mamonjy ny anaranao fa tsy rakoto vonjena. Ny atao hoe fifoazana FPVM dia rakoto mamonjy fa tsy rakoto vonjena. Azonao ho azavaiko kely le hoe inona le hoe rakoto vonjena dia inona le rakoto mamonjy. Ny rakoto mamonjy a dia fitaraina ny ondry. Mitondra problème izao no etika eo amin'ny Jesosy. Dia manakolazaina foana ianao, Jesosy Kristy avy any Nazareta manangana anao, mampahery anao, mahay mampandresy anao. Roainy devoly dia atao ny asan'Andriamanitra. Zay izy no atao hoe rakoto mamonjy. Fa ny rakoto vonjena androany izy manana problème. Rapitso izy manana problème. Miala eto amin'ity iraka ity izy, dia maketo amin'ity mpiandry ity izy, dia maketsy dia maketsy. Tsy tsaron'ny tsony hoe za ty aneka olom-boafidy. Azonareo tsara ve le tantara? Isika fifoazana riavana malala dia tadio rehefa nanositra atsika nataiza toby nanokana an' Jesosy anao, na teny anjay ianao, na tany Tamatavy ianao, na tany Andafy ianao, na taiza nanokananao, na taiza dia tsy misy mihitsy hoe niositra nomena an'ity olo ity ray kopy dia n'ity olo ity ray zinga. Azonareo zany? Fa niositra nomen'Andriamanitra dia manino? Mitovy fatra daholy. Fa ny fiezanao mampitombo an'io zay ny zava-dehibe. Fa nandray tsika lasa fifoazana tena reraka angery havany. Dia mety hipetraka indray zany fantanio dia tsy taraina manolona tsony ve zany ry paster. Riavana malala, ahoana ny voalazan'ny Matthieu toko 1:9 dia ny 1:9. Iza ny malana izany tsenjery?
fa ianao kosa raha mivavaka dia midira ao amin'ny efitranonao mangingina dia arindriny ny varavarakely sy ny varavarambe fa le Andriamanitra izay mahitanao amin'ny mangingina izy no aninona ozy aninona ho ny Andriamanitra e amaly anao fa tsika lasa maninona le fifoazana voalaza teo fifoazana maninona rakoto vonjena dia inona natonga le izy lasa rakoto vonjena satria naninona maninona zay le tenako hoe sorato ala izy vanareka manadinidina hoe fifoazana tsy mahatoko tena dia lasa miazakazaka any amin'ny fiangonana rahavavy lasa miazakazaka etseroa mitady famonjena any akafa fa natao aizany Jesosinao fa i Jesosy io nge dia nahay nanangana ny malemy io Jesosy io nge dia nahavita nampifolo maty io Jesosy io ange dia nahavita nampahiratra ny jambe ary mbola hainy zany mandrak'androany fa Jesosy dia mitaky finoana amintsika fifoazana ahoana no atao mba hahazahoana an'izany finoana izany ekeo ny problema izay omeny Jesosy anao azonareo izany ekeo ny problema izay nomeny Jesosy anao amin'ity androandroany ity fa raha voenao no miazakazaka mitady vahaolana hafa ivelan'ny filazantsara dia tsy hitombo ny finoanao ny finoana tsy miakatra ao anatiny anaty balina ny finoana tsy miakatra ao anatin'io mandindy io ny finoana tsy miakatra ao anatin'io finanam-be dao io sakafo tsy any ny akaran'ny finoana fa ny akaran'ny finoanao dia ao anatin'io ady atrehanao androany io eo no akaran'ny finoana eo ny tetavana an'Andriamanitra ary aza mitady olona fa mifampitoloma amin'Andriamanitra hainao ve ny tantaran'ny Jakoba nge dia lehilahy nangalatra nanino ny Jakoba ary zavatra lehibe mihitsy nangalarin'ny Jakoba inona nangalarin'ny Jakoba tsodrano nangalariny aloha nona koa ny ralany dia mbola nomeny voanemba dia nalainy koa mifizokiana azonareo ve zany lehilahy mangalatra zany ange natao hoe mpanompon'Andriamanitra lehilahy io nangalatra io fa mpanompon'Andriamanitra navita ny fampitolona tamin'ny anjely izy ara na dia lehilahy mpangalatra mbola navita ny ona tamin'Andriamanitra nisehoan'Andriamanitra maika fa ianao izay mpiandry nakaiza ho an'i Jesosinao hitanareo ny mpianatra rehefa nandeha teny Atsambo kely ny mpianatra dia naninona moa Jesosy natory Jesosy satria izy avy tao anatin'ny sambo kely tao ny apôstôly rehetra kapiteny d'équipe ny apôstôly Petera izay manana diplôma manokana amin'ny fanaratona amin'izany resaka mitondra sambo zany manana diplôma amin'izany ny apôstôly Petera ary teo ny bradroany izay ny apôstôly John rendretrarehetra reny ange olona mahay mitondra sambo daholo rendretrarehetra reny eka kapiteny daholo dia zay no nataony aleloha ingarainy mba hatory fa vizambizana izy dia aleo tsika nitondra amin'ny baolina rehefa tonga teo anivon'ny rano amin'izay dia niakatra ny rano